Fampifanana ireto mpiara-miasa eo anivon'ny Croix-Rouge ireto ny mba ahafahany izy ireo mandray andraikitra amin'ny vonjy voina mety miseho eny anivon'ny fiaraha-monina. Tao anatin'ny 3 andro izy ireo no nanaraka fiofanana momba ireo teknika amin'ny vonjy voina fototra. Misy module 12 araky ny fomba ampianarana azy ihany. Ny tena tanjona ao anatin'ilay izy mba ahafahan'ireo staff'ny Croix-Rouge ireo izay olon'ny fiaraha-monina ihany koa mandray andraikitra manoloana ny vonjy voina na ny voina izay miseho eny amin'ny fiaraha-monina. Dia ny zava-dehibe tena voizina matetika moa amin'ny fampiofanana vonjy voina dia zavatra anankitelo mahay miaro voalohany indrindra amin'ny mampamonjy voina, dia mahay mandray an-tanana ny letraboina arakaraka le tranga sy ny zava-misy hita maso sy hatrehany izany, dia mahay mampandre hoe iza sy iza aby ny tompony andraikitra mila mpandrenesina raha hotona hoe mila évacuation ny trabona anankiray. Marina fa asa fanao eo anivon'ny Croix-Rouge Malagasy mandavantaona ny fampifanana toy izao, misokatra ao andrehitra ihany koa ny fisitrahana izany. Afaka misitraka daholo zany manomboka amin'ny ankizy eny amin'ny classe de 8e ka hatramin'ny hoe olon-dehibe mpianatra eny Akatso na efa na ny mpitsabo dia afaka misitraka an'izany ihany koa, fa izany hoe somary andaovana sarany fotsiny izay ao amin'ny Croix-Rouge Malagasy.